ao amin'ny vakiteny voalohany a no hiompanany fampianarako androany a fa ny lazainy Jesosy amin'ny evanjely a toy izo amin'ny vavaka mangina ataosika rehefa aveo a satria fantako ny hoteneninareo hoe sarotra zany reteo kristianina dia tsy maintsy magnatanteraka an'io a nagnao a hamoiny lanitra anjaranao zay a nagnao hamoiny lanitra zany fa amin'Andriamanitra zany efa nitenenina zay hoe tsy maintsy miditra amin'ny lalana tery ianao fa hoe nitsibongedabenao sy ny sofiny ahoana reny atafidiran'io fanjakanandreo rehetra anao tsy te hisahirana dia tsy ho tonga agnan-danitra fa tsy maintsy miaritra an'izay hoe tsy maintsy aretako zany mitian'ny fahavalo zany a zay vao tena kristianina dia zay mahasahy an'i Kristy magnaraha fa moipotiana zay tsy sahy a dia igny zany avelako eo sangisangy moa zay teneniko hoe mazava be a raisina arabaka teny misy io tenen'i Jesosy io hoe sy misy zavatra mihoatra ary sisy valisoa re ohatra ny fitiavanao a ny olona mahafinaritra anao ihany no tianao a fa ny olona mahasosotra ny olona misangana fahavalonao a ny olona mangelingelina ny olona sy faly amin'ny fahombiazanao a sy ny sisa dia re ohatra reny a tonga dia fataonao izy aza fahavaloko kinina kiny idirako a dia zay zany satria sisy valisoa sisy valisoa fa na ny mpamosavy ny avelako eny amin'iny fa araka ny teniko teo a ifatoka antsika aloha amin'ny fampianarany masindapoly a ho an'ny kristianina tany Korinto ao amin'ny toko 9 ny any amin'ny toko 7 ny tonga ao saisika maro rehefa manao invitation hoe say manolotra kavaliana sy titrak'Andriamanitra fa alohan'ny tongavana amin'iny a dia misy an'ity tantara ato amin'ny toko 9 ity tamin'izany andro zany a dia ny eglizy any Jerosalema le niavian'ny finoana kristianina voatantara atao amin'ny asan'ny apôstôly hoe tany nanomboka ny fivavahana ny kristianina dia niparitaka ny kristianina dia nitsangana ny fiangonana tany Kolosy, tany Filipa, Masedonia, Listra, Ikonioma sy ny sisa efa misy eglizy aby hawa ny tany Jerosalema tamin'izay fotoana izay a tratrany kere vanimpotoana zany taty aorindrina taty tratrany kere mafy ny olona satria azadino a fa io faritra Palestina io tena tanin-drazana vato ny besaka agny a akatakata sahala ny faritra tsy eto Madagasikara io a izany Palestina zany a indrindra ny faritra Jerosalema sy Joda ny aty atsimo fa ny agny varatra indray a Galilea hatreo Samaria ny agny zany maitso mavana tena mahafinaritra sady misy renirano vokatra ny trondro a tena misy sena sy ny namany zany a sady manana poro amoron-dranomasina sarasara fari-piainana kokoa ny tagna varatra fa ny tagna simo a dia ohatra ny aty simo hoe sisy orana any fa tena magna dia magna bengy sy ny ondry raigny ny be agny a efa naraigny azy rehefa tena sisy ny rano a dia mahia samba misy kopakopaka ohatra zao sy mandeha ny ondry mitarika tratran'ny fahatrana lalina ny kristianina tany Jerosalema dia misy kristianina sy nahazo baiko tamin'ny Paoly misy ry zareo fa ny fahalalany atao hoe mpino ny ahalalany atao hoe mpivavaka nahatonga an'izy ireo avy hatrany dia nanira-tena ohatra zany kristianina tany Masedonia tany Filipo le hoe nantefasana ny filipianina sy ny baikona reo fa avy hatrany dia nanao kôty kôta ao ranona fa aomba meo moa izay foy fa sika ampitondrasika ny olona mandeha makany Jerosalema ty a ampitondrana andry Tito na ampitondrana andry Sylvain na ampitondrana andry Paoly a rehefa mandeha makany Jerosalema izy a fa aleosika mba hanao zay vitatsika satria toy ny fivavahana ataosika maredona be amin'ny saintetiny Benjamin sy Augustin atao mpiangonana tena fanatitra tian'Andriamanitra io a tsika manao fanatitra ho an'ny rahalahisika namantsika izay nona sy mijaly rovotra kanjo ary mijaly any Jerosalema io dia nanangonareo dia nampitondrana tany Jerosalema dia faly ny olona tany hoe manakavagna re agnay novonjenareo iany nagnapo fa reny fiainana amin'izao any dia samy magnilika ny tandrifiny a samy manao hoe stagna aminareo rery angao vahindrana vola amin'olona dia osiny hoe akoany dia voasaika ho hindrana taminao zay zany olona rehefa satehanao zavatra ara re zao dia vao nanao ho hindrana aminao marina zay sady iso dia ny agny Jerosalema zany faly hoe agnareo samba nanoatra ny olona agnambositra hoe samy mahavonjy amin'ny manahirana dia re dia voasaika ho hindrana taminao agnareo dia namonjy agnareo dia nanao fiatrana ho anay dia namonjy zany dia Paoly a nanoratra ho an'ny kristianina tany Korinto agnareo aty Korinto izy a malaza dia malaza agnareo hoe tena ambony dia ambony agnareo amin'ny finoana hoe manam-pinoana agnareo liturgia anareo mahafinaritra ianareo a dia tena olona tia vavaka tena feno ny fiangonana rehefa mivavaka malaza agnareo amin'ny finoana
tena mpitory ny tenin'Andriamanitra aby agnareo sy hoe ny pretra ihany na ny evanjelistra ihany fa hatramin'nylahika tena mitory teny agnareo, tena hita mahay soratra masina laninareo san'izay rabo ny baiboly. Mahafinaritra, ambony agnareo amin'ny finoana, ambony agnareo amin'ny fivavahana, ambony agnareo amin'ny fahaizana tenin'Andriamanitra, ary malaza koa agnareo hoe tena tianay apôstôly tena révérendissime apôstôly, tena magnaza zany ny apôstôly. Ka ozy paoly hoe arakaraka ny fahamboninareo amin'ny finoana, fahamboninareo amin'ny fivavahana, fahamboninareo amin'ny tenin'Andriamanitra, fahamboninareo amin'ny fitiavana anay no aoka koa ho fahambonianareo mba amin'izany hoe maheno agnareo fa mijalina namantsika any Jerosalema, aoka ho ambony koa agnareo hafoy be mba hamonjena ny rahalahy anabavintsika zay trapasahiranana any Jerosalema. Satria ozy izy jereo tsara nge ny antony resako izy izy nataony sasany de mba hakanareo lesona amin'ity fahasoavam-piatrahana ty, satria jereo izy izy ny tany Masedonia mahantra anery zareo tany Masedonia raha tsy fari-piainana fa Korintho zany tena tanàna malaza am'izao zany tena sahala hoe mba sahala midohy bairaigny zany, satria toerana tena misy poro ny sena varotry raisa-pirenena ao aby, olona tsara fari-piainana manao kravaty aby no mivavaka amin'ny Korintho re ohatra mivanim-potoana kehitriny jereva anazy. Nefa fiangonana madinika kely ry Masedonia reo izy nafoy ho any Jerosalema, de ahoana agnareo no resin'ireo ka zay ozy izy didy avy amin'ny tompony tena ke tokony hanao soa agnareo fa alao tahaka ny hafanapon'ny olona amin'ny fahafoizana ho an'ny hafa. De zao ary hiverenao kely fa zay koa zany ho antsika kehitriny, avy aiza moa nahatonga ny rakitra sy ny fiatrana zay hoe tokony ataontsika fa tsy hoe samy miambina ny tainany fotsiny. De ohatr'izao zao ny fototra voalohany hoe na de nanana ny fomba an'Andriamanitra azy Kristy de ny alany zany ny etri-tena izy mba hampanakarena-tsika amin'ny fahatrany, tonga mahantsy Kristy mba hampanakarena-tsika amin'ny fahatrany. Dikan'izay de zao raisiko hatramin'ny hoe mahia de mahia sy matavy de matavy, matavy de matavy i Kristy satria ampianina ampy ny fahasoavana rehetrarehetrarehetra, dia nangalany igny de nozarany ho an'ny hafa le mahia ry, de izy ndray ny lasa mihaina ny zavatra ao aminy, ohatra hoe ny volany ny anina de nameny an'le mahantra, zay le hoe na de nanan-karena azy izy ngeza dia satria nozarainy ny tao aminy mba hampanakarena ny eza. Zay nataon'ny Kristy, ka ny mpianatry Kristy rehetra tsy maintsy makatahaka zany any koa. Aza mialatsiny hoe zaho mahantra, inona no omeko eo, tany mena ve irehatra, avy andidy-fioditra. De zao tsy misy olona ozy masinday Ambroazy afaka hiteny hoe mahantra satria nahoana, inona am'izay anananao ny sy noraisinao tamin'Andriamanitra, valio zay ozy izy, inona am'izay anananao ny sa noraisinao tamin'Andriamanitra. Ny rakitra ilay mpitondra tena aza fa ransaroa antoky ny fivelomany nataony rakitra sambatra izy. Tsika rehefa lainy demony fagnahy amin'le hoe fahasahiranana fa misy zavatra azonao zaraina foanao na hevitra na traikefa na fahalalana na fitiavana, tena intsyo matetika le hoe na ny fangorahanao fotsiny hoe anao micopre zany comprendre de efa zava-dehibe ary ty bakoly zay efa fiatrana zay vao maika moanao zany de mba miteny hoe eny re ranona de ronjato ny ty sakianaovako deto fa any na kio bombo io any efa sa mahatoragna rehefa fahavaratra tenanao n'igny anao tena misipasipaka de mihinana bombo de avitra vitany ronjato zay ao sy hiteny fasany vato raika ty ve ranona de mba ho aiza fa meo hiany re ohatra hoe azonao zarana. Efa nitereniko teto ary veriberiko lay fomba fiteny malaza de tadio tsara mora tadiditsika izy hoe la générosité n'appauvrit pas, ao sy mampahatra ny fahafoizana, ao de ny fahihirana sy mampanakarena, l'avarice n'enrichit pas. So ianao rehefa kahitra de hanakarena odoy tsy misy an'izany. Zareo amin'ny fiainana andavanandro le olona tena tsy mahafoy hanao dépense na de ho any tenany aza, zay hitanao ho makay ary ny vola miditra agnaminy, fa ny ona tena hitanao mampiasa vola sanandro misy vola mivoaka foana be dehibe koa no miditra de gaga ny ona hoe hay fa hoana no hoana mahatonga zany, fa zay lesy hoe la générosité n'appauvrit pas et l'avarice n'enrichit pas, sy mampanakarena ny fahirana. Tahaka zao ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra atao sariteny ho mora azo amin'le fahafoizana. Tadio araka ny fanontaniany Masindahy Ambroazy tao hoe
inona am'izay anananao moa tsy noraisinao tamin'Andriamanitra avy amin'ny avokoa na ny aina ny mahizy ny fihetsehanao sy ny Andriamanitra neny vao mandamina ny vitany io ny tena misy satria ho vitany io dia zao fa ny fahaizanao magnaraka an'izay fandaminan'Andriamanitra zay alamina an'Andriamanitra aloha nataony mifankahazo tamin'olona anankiray anao tamin'ny janvier fa iny fifandraisana iny magnavitra anao amin'ny mars dika zay sikisikina ndray mandeha taria efa naman'le fihodinany fandaharan'Andriamanitra ny hoe hifanenany fil hiteraka fahasoavanao anao amin'ny septambra aoa ohatr'izay zany io fa ny ona miavonavona sy tsy mba miraharaha amin'olona hoe mba mamafy mba hizinja rehefa ahoana moa ny hizinjanao volana mena efa gnao taria amin'ny oktobra ry sy namafy akoriny aoa zay le fiatrana mamafy ianao dia misy hozinjainao fa regnao sy namafy magnatagna hizinja amin'ny fotoana famafazana gnao croiser les bras ohatra ny olona sy mba miraika rehefa ohatra hoe mba angatahan'olona fiatrana ianao tena sy miraika mipetraposiny se te hizinja gnao mila zavatra samby abila ngeda dia ngeda ary tadiavinao ho izinjana gony tonga dia amin'ny sarety inona no hozinjanao rehefa sy namafy ohatr'izay zany le fomba fiasa inona am'izay anananao sy noraisinao tamin'Andriamanitra ozy masdambroazy dia zao mivalina izao ianao efa niteneniko teto angamba dia sahala amin'ny siny be ny rano ngeza be anankiray ampiasany zirama na ny fikrifama na ny orinasa pisinjara rano any amin'ny tanàna madinika any misy siny be ny rano ngeda dia ngeda aloha itehirizan'iny rano ao atehezakeza-mbohitra anankiray eo fa ny rano miditra amin'io siny be ny rano io dia avy ary amin'ny loharano hita hoe ary misy loharano be dehibe sy mety ritra rano miboboka sy mety ritra ry ambadika ary igny ny atao hoe source loharano dia io rano io le avery amin'ny loharano ny tena tanjonany dia hoe samy hasaka amin'io aby ny vahoaka saramba be manontolo agny fiarahamoniny agny zany zay adika ny resaka ho iny piragasy ianao le siny be ny rano ny olona rehetra manodidina anao na ny tianao na sy tianao na ny fahavalo ny pour ny contre ny adve ao regny zany le saramba beny mila mijokan'io fa le fahasoavana avy amin'Andriamanitra dia ireo olona rehetrarehetrarehetra no harian'Andriamanitra reo no tia ny hijoka ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalanao ianao sirairay avy ny siny be ny rano dia zao mandeha aloha le izy dia agnao no ataon'Andriamanitra feno fahasoavana hoe inona amin'izay anagnananao moa sy ny raisinao tamin'Andriamanitra vola harena zanaka ray tapo ray aman-dreny vady adanana sy ny fahasoavana isan-karazany anatin'iny fahaizana dia mandeha io dia feno ny siny be ny rano feno samy feno no fahasoavana aby sika fa ny anaran'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezam-pahasoavana no sy mitovy fa samy feno satria Andriamanitra rehefa manome dia tadio manome manontolo manome ny sara indrindra ary manome mihoatra feno ny sasany volany be ao an-tranony fa misy zavatra hafa sy ampy aminy ny sasany ray zavatra be dehibe ny vola mety tsisy ao aminy ohatr'izay zany fa samy feno aby satria sara indrindra manontolo mihoatra nomen'Andriamanitra ho an'ny siny be ny rano izay hoe hitasika hoe sy mivoaka misy ny rano ao zany izy feno ihany izy feno ihany tsy mivoaka ny rano fa inona ny manjo azy miampina ho azy sa mandeha koa ny ahatagna amin'ny sorsa rehefa feno satria n'Andriamanitra hoe efa feno zay dia zay ny ahitana ohatra ny tsy mba misy zavatra miova ny fiainako sy Andriamanitra ny sa magnome fa ny nomeny anao sa zarainao ao dia izy tsy mivoatra ny fiainanao dia ohatra hoe Andriamanitra izy mangina izy ny rano tonga dia sa mihesika fa vao mamoaka kely ianao nagotiny raika tonga dia mihesika ndray ny avery ambony vao mamoaka ny ianao dia mihesika ny anao sa miaina zay na misiritika be ny avoakanao dia misiritika boboko ny mitonga ohatr'izay le izy ka everiny olona fa dala ny olona manao fiatrana sy fanaovasoa fa izay no ampianarin'ny fahindrena hatrany amin'ny testamenta taloha vakio abolana vakio mpitoroteny ao amin'ny Tobia 2:12 lazainy mazava le izy hoe aza manadino ny fanaovana fiantrana fa ny fiantrana manafaka amin'ny fahotana ny fiantrana manafaka amin'ny afobe ny fahotana mampahita fiainana mandrakizay ary mampahita famindram-po ny olona manao fiantrana dia ny fahotany lazay ny soratra masina amin'ny testamenta taloha zany dia efa lazainy iny zany mandio ny fahotanao ny fiatrana taonao akoatran'izay manafaka anao amin'ny afobe izy sy mampahita famindram-po mampahazo ny fiainana mandrakizay satria nahoana io anie nisy saranasika amin'ny farandro araka ny Mateo 5:20 hoe ao
Rehefa ho avy amin'ny raha ololanitra ny zanak'olona otrony anjely rehetra dia ikavahany iny marina ilaza amin'ny marina izy hoe averino soaviny raika eo andova ny fiainana mandrakizay satria nanao fiatrany ianao ary rehefa manao fiatrany ianao dia manolotra fanatitra sarobidiko an'Andriamanitra. Mety fiasaram-belasy ny aty am-piangonana mety ho fiasaram-belasy mety ho hitininao mba ho hitan'olona fotsiny ianao no makaty anina ohatran'izao fitenin'anjely fa tsisy fitiavana 0 balle 0 point ganagana manatody fa rehefa manao soa ianao dia mahazo valiteny mazava hoe averino soaviny raika fandovan'ny fiainana mandrakizay satria na dia nanota azy ianao manana mpisolo vavao amin'kiray Kristy ilay marina ny teny hoe mamaliza dia mpanota satria papapa fa kosa manao fiatrany izy donc averino soaviny raika. Fa misy olona sady mivavaka laza hoe nanasitrana tamin'ny anaranao hoe nametra tanany nanao an'izao nanao an'izao sy mahalala nareo rehefa mpanao rasy sy mahalala manao soa dia sy tongany ka zay ny fiatrany. Marana koa azy fa lavo ty fa voatoizana sy afara. Ny papa maly nihaona tamin'ny evekatsika eto Madagasikara dia anisan'ny napasy ahivony le hoe tandremo hadignonareo ny mahantra satria izay zany efa nataon'ny kristianina voalohany araka ny vakiteny teo. Rehefa nanao famanginan'ny apôstôly Pierre Joanny Jakoba tany Jerosalema koa i Paul tamin'izy avy nisehony Kristy iny dia nilazalaza hoe zakory zareo mba apôstôly fa zany hoe asotra nareo sisy noheno ny apôstôly zay dia nakasitrahany fa niteneny fotsiny hoe ao amin'ny Galata 2:10 hoe ny hany hafa nozy Paul taminay dia ny sy hanadinonay ny mahantra. Rehefa mitory vaovao mafaly sika na milaza hoe fiangonana na kristianina rehefa sy nanompo an'i Kristy tamin'ny tena ny mahantra mbola sy kristiana zany fampiasara velasy. Noho izany jereo iza no mahantra daholo ny olona rehetra manodidina anao inona no mba azonao hanampiana ny olona manodidina anao zay anao vao tena mpanompo an'i Kristy ary io no hisarana anao amin'ny farandro sy izy ho sarana hoe agnao firma raigny amin'ny foha mamonjy lamesa ty. Fa inona moa ny ilaina hoe mivavaha mandraisa sakramenta ho hery hanampy anao hahay mahita an'Andriamanitra amin'ny namanao satria rehetra anao tsy makaty am-piangonana kivy agnao ahoana moa ny hitiavana fahavalo zany resy velomin'ny sakramenta sy ny fahasoavan'Andriamanitra izay fotsiny le fivavahana fa tsy hisaranantsika agny amin'ny farandro aoa tsy hisaranantsika io fa fitaovana anankiray manampy antsika ho tonga amin'ny tena fotsy zavatra. Noho izany manomboka izao l'essentiel qui conduit au ciel ny fiatrana fanompoana an'i Kristy amin'ny tenany mahantra. Vakeo no matotoko 520 manomboka amin'ny 2 fa ao no agnazavazavany an'izany.